indépendance zany samy tsika rehetra ireo manana valiny daholo hoe inona ny ilazana fa misy indépendance amin'ny olona anankiray ohatra raha hoentitsika va amin'ny lafiny hoe ray aman-dreny mitaiza zaza zao raha ohatra hoe tonga taona zanakitsika na hoe mahitsika hoe izy mbola kely fa izy mahita hoe fa lehibe izy izy hoe dada sy mama zaho izy efa lehibe alao ao indépendant any anatin'ny saintsika inona le indépendance atakiny zanakitsika amin'izay fotoana izay raha ohatra tsika ray aman-dreny tena hoe mahita hoe ao anatin'ny fanabeazana dia mitentsika hoe ay indépendant ianao zany ndanary dia davarany ny velomanao dia davara ny tranopetrahanao manaova responsable ny indépendance zany tsy afaka misaraka amin'izay responsabilité izay tsy afaka misaraka amin'ny compétence tsy afaka misaraka ihany koa amin'ny hoe tsy fitsabajabahan'olona amin'ny fiainana izany hoe raha ho transposé aty amin'ny syndicat des magistrats le izy zany amin'ny fitsarana dia zao ny lalam-pamorenantsika ny constitution antsika amin'ny andininy fahaefapolo amin'ny article 40 dia milaza mazava fa misy ny séparation des pouvoirs séparation izay teneniny hoe amin'izay article izay hoe misy ataony teo les institutions de l'état sont petrany voalohany mazava le président de la République et le premier ministre et le gouvernement. Deuxièmement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et sy ny HCC ary ny teneniny ao fahatelo dia hoe fonction juridictionnelle izy Cour suprême sy ny juridiction rehetra. Raha izay ny jerentsika dia mahazava be zany texte-tsika. Izany hoe manana le outil tsika ahafahany fitsarana manana izay fahaleovantenan'izay. Ary tsy misy amboniny constitution dia io zany lalàna tokony ho arahandrehetra. Tsara tsindrina fa ny fitsarana sy ny mpitsara mampitsara azy dia natao anatanteraka ampiatra ny lalàna. Dia izay zany ny anjara asan'ny fitsarana dia tokony ho isy fanajana izay satria constitution efa mametraka an'izay. Misy firenena nommé amin'ireo olona rehetrarehetra iforme ny HCJ ireo. Izany hoe ny filoham-pirenena zany sisa no andrasana tsy hitsanganan'izay haute cour de justice izay. Ny haute cour de justice moa ataoko tsotsotra zany dia hoe natao izy isana ny raharaha ny enjehana ireo manana andraikitra eo amin'ny fitondrana ny ministre ny premier ministre ny filohan'ny république. Manaraka an'izay zany efa voafitipititsika teo daholo ny cadre juridique ny contexte socio-politique. Eo ihany koa ny zavatra ilain'ny fitsarana ihany koa amin'izay hoe isin'ny indépendance an'izay zany izay fahaleovantenan'izay dia manana izy ny conseil supérieur de la magistrature. Inona moa ny conseil supérieur de la magistrature? Io conseil supérieur de la magistrature io zany no natao anao ny igérer carrière mpitsara aloha miserige koa izy miserige koa zany izy hoe fananarana mpitsara sy fandraisana ny sanction disciplinaire ho an'ny mpitsara zay tsy mahatanteraka zany atsakany tsy andavany ny asany. Zao anefa ny zava-misy io conseil supérieur de la magistrature dia ny filohan'ny république no filohany. Ary ny andininy fafito amin'ny zato amin'ny constitution 107 de la constitution no milaza izay zavatra izay. Ny olana amin'izay zavatra izay dia zao raha ohatra ka ny filohan'ny république chef de l'exécutif no ihany koa filohan'ny conseil supérieur de la magistrature izay garantir l'indépendance amin'ny mpitsara tsy sy ny mixion sy ny ingérence ny anatin'ny asan'ny mpitsara hafahafa ihany fipetraka izay asa ny fahitantsika azy hoe manao ahoana. Ankoatran'izay koa zany tena tsindrina ihany amin'ny conseil supérieur de la magistrature fa raha tsy hijereva tsy ny CSM frantsay tsika ohatra zao dia misy nenazy ny olona tendreny ny filohan'ny république fa tsy ny président mihitsiny ny
conseil supérieur de la magistrature misy ny olona tendreny ny filohan'ny sénat ary misy ny olona tendreny ny filohan'ny assemblée nationale fa tsy ireny olona reny zany a dia hoe mireprésente an'ireny institution reny fotsiny a fa tsy mipréside mihitsy zany hoe raha ny CSM atsika zany tsy fantatra aloha zay tena hoe fomba fiasa ao anatin'izany CSM zany fa raha ohatra ka hiaraka andinika carrière anampitsara anankiray na nomena en charge ana dossier mafapana anankiray ohatra ka ny filohan'ny république no préside an'le CSM raha tsy manaraka an'le baiko avy any ve dia manao hoe mpitsara io zay aloha zany zao le izy tena le famelabelana zany a tonga dia ataonay hoe misy foana mirefléter en réalité zava-misy exacte zany a par rapport am'le cadre juridique sy institutionnel napetraky ny constitution zany hoe itsika manana an'izay texte zay miasa ve le izy sa tsy miasa nyteneninay anareo a ny zava-misy dia anjarantsika rehetrarehetra ny mandinika sy metrarehetra hoe ahoana zany io elana amin'izany ahoana ny anaovana izany zavatra izany atreto angambany aloha ny famelabelana momba an'iny dia hiditra amin'ny tapany faharoa isika zany hoe ny vision sy ny objectif an'ny SMM dia omena madame de SMM. Misaotra madame le vice-président. Toizaka ihany izay zavatra izay fa hitantsika teo zany fa any Madagasikara mbola tsy mipetraka izay état de droit zay indrindrandrindra manomboka hatramin'ny fametrahana zany haute cour de justice izay tsy mety hipetraka satria misy zavatra mbola tsy vita ny mpitondra alentsika. Tsy hiditra lalana amin'izay tsika tsy anjarantsika ny mitaky an'izany fa misy olona izay efa manana an'izay andraikitra izay mampanao izany hatanterahana ny constitution dia ny HCC zany. Etsy an-daliny koa dia mipetraka ihany koa ny fanontaniana hoe inona zany mahatonga ny izay état de non-droit any Madagasikara izay dia eo ny fitsarana izay anaovany exécutif manise nandritry ny fotoana maro dia bras armé any exécutif ny fitsarana zany hoe ampiasaina hiarovana ny tombotsoany sy ny toerany any anaovana répression fotsiny any ny fitsarana ka lasa ny olona madinika ny olona izay tsy manam-bola ny mpanao infraction madinidinika no migadra sy mameno ny fonja ary hoentina tsaraina fa noho ny tsy fisiany izay haute cour de justice sy koa fampiasana ny fitsarana amin'ny fiarovana ny exécutif izay dia maro ny olona izay tsy mandeha ny fitsarana ho tsaraina araka ny tokony izy dia manana eritreritra ny malagasy hoe misy impunité tanteraka eto ohatra izay tokoa moa zavatra misy hoe ny grosses infraction rehetra tsy mandeha fitsarana tsy misy sanction exemplaire ny olona miriry eny ary tsisy masamy kitika azy nefa izay olona rehetra mangalatra dokotra mangalatra akoho dia hiaraka fitsarana ary enjana dia enjana misazy misy amin'izany moa no ohatra izay efa hitantsika teo tsy hitantsika teo moa zany fa enitsika teny any angamba hoe misy internaute izay misazy mafy dia mafy raha tsy miteny ny exécutif no napiasa ny fitsarana fa nazana nazay amin'ny fitsarana mety mba ho gaga ihany fa tena nina loatra re dia izay zany manao hoe fa nisy zavatra grave be ireny tsy izay kory ny sazy azony na izaho eo amin'ny fitsarana zany dia mahita hoe fa manina loatra hoe titsika dia manao zavatra ohatr'izao fa zany moa dia lazaina foana hoe tsy azo atao ny manakena dia fitsarana nefa na tena na tsy tena maha-olombelona ianao dia gaga ihany hoe fa misy iny dia izany mitaratry ny état de droit tsy mipetraka tsara any Madagasikara ka mampatahotra ny satria nefa any hifamono ny malagasy hifamonotsika dans le sens hoe aleotsika zany samy anao ny rana sy nitsiny eo satria ny tanay farana zao ty olona nanao accident tamin'ny coupeur aty dia tokony gadra mafy be mihitsy satria nafaty olona tsika tsy tia lalana nanatsoka fitoriana ny tompony ny maty na ahoana fa ny fantatritsika dia hoe tokony mba aradrano ny sazy nefa ny any fitsarana hoe tsy mahita an'izay zavatra
siditra amin'ny cas particulier ohatr'izay tsika fa rehefa zany mety hoe actualité fa iverina foana ihany amin'ny hoe inona ny zavatra efa nataony ny SMM ao anatin'izay vision izay ka isintomana antsika hoe maninona izahay manisy visibilité nationale sy internationale dia satria ho an'ny tombotsoany fitsarana le izy voalohany indrindra ary ny fitsarana izay baliza ho an'ny firenena ray manontolo. Tsy misy tany-tandalana raha tsy misy fitsarana maleo tena, tsy misy tany milamina raha tsy misy fitsarana maleo tena, tsy misy économie mandeha amin'izay loina raha tsy misy climat favorable amin'izany économie izany dia ny fahafahan'ny olona manana recours judiciaire raha ohatra izy ka manana problème ao anatin'izay investissement ataony izay. Ninona zany tenena dia ilaina ny fitsarana ary mavesatra ho anay zany adidy atao aminay izany ka mila zany apetraka tsara ny rafitra ahafahana mahazo an'izay fitsarana maleo tena izay. Ny fahaleovan-tena moraly zany dia tena miankina amin'ny constitution sy ny zavatra rehetra miankina amin'ny olona tsirairay fa itsy andany fahaleovan-tena effective zany hoe tena misy ve zay dia miankina tanteraka amin'ny mpitondrantsika satria rehefa tsy anaiky mihitsy zareo ampiarana ny lalàna misy anaraka ny lalàna rehetra izay ekeny Madagasikara tsy mipitsara akory namorona lalàna tsy mipitsara no mifidy hoe ty lalàna ty no tiany ampiarina fa ny lalàna dia efa misy ao amintsika ary misy manomboka hatrany convention internationale manomboka hatrany amin'ny convention ratifié amin'ny constitution ny lalàna isan-karazany izay mivoaka ka ny finiavana anatanteraka an'ireny lalàna reny sy ampiatra an'izany no fanomboana amin'ny atao hoe tany-tandalàna. Ka eo izahay le hoe ny SMM mampiarovana ny asanay ary amin'izay hoe contribution ao anatin'ny fametrahana ny état de droit zay dia nanomboka aloha izahay nampikambana ny corps ny fitsarana miezaka izahay mamerina ny solidarité ao anatin'ny fitsarana satria araka izay tenenina izay hoe na zahay ao raha mizarazara ihany amin'ny fomba fiasa misy sasany mialatsiny amin'ny tena izany mety hoe mandray baiko, mety hoe matahotra affectation, mety hoe matahotra ny ovoro no ny antony maro isan-karazany satria araka ny tenena hoe ny CSM izay migere ny carrière ny mpitsara dia président filohan'ny république ary misy membre ny exécutif ao misy membre de droit isan-karazany ao izay atahorana hoe raha reo zany no tsy arahana amin'ny teny ny sanatrian'izany ianao affecté any Kovo any Akazoavo misy aramoto efa tany Ampaliany tsara mbola matahotra ihany no affecté dia tsy hoe aizandray le mety mbola piran'olo Ampaliany fa izany état d'esprit ananany tsara zany dia miezahana natao hoe anaotsika aloha irahiny ahoana ny fampiarovany tsara ahoana kosa ny voie de recours tsara manoloana an'izay fampiasana ny fitsarana andray baiko na andray kolikoly na ho terena fotsiny izao anao zavatra tsaradrara ny mandere ara-dalàna etsy andany misy koa ny fanaovana ny revalorisation de la fonction maro isan-karazany endrika an'izay famerenana ny lanjan'le asa zay izay nataonay fa efa manomboka moa zany zay zao mametraka conscientisation tsirairay ho an'ny tsara hoe misy lalàna reto andao tsika mba hitsara rakan-drarany sy mihitsiny naloha mba nahita tatoato fa misy décision milaza fa misy fitsara voaroka noho ny resaka corruption misy fitsara zao voenay tamin'herinandro hoe révoqué izy taloha zany zavatra zany tsy fantatry ny olona mihitsy hoe misy an'izany enge manomboka izao zany zay ka miezaka manaparitaka an'le vaovao mba ho fantatry ny olona hoe possible ange io mpitsara io rehefa manaonao foana dia hiara-ny sanction disciplinaire akoatra ny sanction pénale zay mety azo anazy zany zavatra any dia zava-dehibe satria raha ohatra izahay ka heverina tsy maty manota na izahay raha tsy afaka hiady ampiatra ny lalàna amin'ireo olona izay heverina tsy maty manota nefa dia izay koa ny zavatra mitrany etsy andany dia misy ny fiarovana ny mpitsara tsy corporatisme io akory fa ny mpitsara dia manana izay tazena hoe
mila fiarovana mba hahafahany zareo tsara araka ny rana sy mihitsiny ary mba hiady amin'ny kolikoly sy ny interventionnisme izay ataony olona rehetra izay eritreretina manana pouvoir anao an'izany. Etsy andaliny koa araka ny teneniko hoe ny vindicte populaire. Les vindictes populaires grave efa nisy fotoana aminareo ilay isan-kerinandro eraky ny Madagasikara fa tsy toerana anankiray misy olona tapato, misy olona maty, misy olona voavono ary ka grave indrindra enitsika angambany dia lehilahy anankiray izay poignardé, tsy poignardé tena namono en direct ny ralany teo amin'ny toerana anankiray eo mason'ny olona be dia be ary tsy misy olona masamanao ninina mandraky teny androany lasa izao raha tsy mahafantatra hoe nanahoana ny toy an'ireny nefa dia fadika andalana flagrant le izy fa dia nono hoe mpiavana ane zareo e pralagy ireo famono ireo e il paraît que hoe fa raha izahay teny fitsarana dia miteny famonoan'olona en direct ny tanay fa nahoana ny tsisy mandray andraikitra ny olona rehetrarehetra dia ny any atoerana ny fokon'olona any atoerana no miplaide ho an'le olona hoe le olona voavono ange nanao parricide ary zareo zany mieritreritra hoe satria izy nanao parricide tokony mananjo zany le zokony hamono anazy izay le lazaina hoe lasa justice privée zany manjaka any Madagasikara. Etsy andany koa misy polisy anankiroa lynché à mort tany Antsakabary satria hoe nanino il paraît hoe satria araky ny tenenina hoe ny fitsarana zany lasa voadinga mbola tsy tonga le fitsarana le izy dia efa lynché le olona hoe il paraît hoe nandray vola 100 000 ariary nitaky vola 100 000 ariary zay le ilazana hoe ny olona izay manao ataontsika hoe kely zany no mety mavezatra amin'zareo manao corruption na 100 000 ariary zany vololo faty salamin'ny biby tonga vany manao justice ny polisy tanàna marobe valopte 480 maison may tsy fantatra ntsony hoe tena zareo hoe nandoro anazy sa misy olona fa nananoatra nandoro fa qu'il en soit dia misy violation grave ny droit de l'homme zany zavatra zany ary izahay dia teny hoe ore olona so dia efa tsy ilaina ntsony hoe zany ny fitsarana sa hoana alefa ny enquête izy izay izao anisan'ny tako hoe mba mangataka izay enquête mixte par rapport amin'ny olana Antsakabary io ministre ny polisy nasorony zareo fa mandraky tiana androany tsy tanay izay toyany izahay any toerana misy mpitsara milaza izahay mbola tsy destinataire ny enquête avy any amin'ny polisy na gendarme manany enquête mixte dia rehefa kelikely se saisir angambany cour pénale internationale sur notre doléance ou sur la doléance des autres sociétés civiles hoe fa maninona ny tsy misy enquête tsy misy fitsarana reny zavatra reny mba au moins ahafantarana hoe qui a fait quoi et dans quelle proportion. Etsy andany ny zavatra misy koa dia hoe misy karazan'olona andian'olona ny eritreritra hoe izahay au pouvoir ka dia izahay izay tiana atao rehetra dia azony atao izay tsy mahazo enjeha non dia zany zavatra izany fa ny zavatra misy dia mpitondra rehetra eo amintsika teo Madagasikara dia samy nanao an'izay daholo rehefa tonga eo ianao dia mieritreritra ianao hoe izaho aloha tsy maty manoto eto dia ny adversaire rehetra mpanota daholo gadraiko ary ny fitsarana mampiasaiko anaovana an'izany dia rehefa miala ianao dia manao an'izay koa le olona nandiva anao dia ianao ny cible voalohany eo sy ny adversaire anao rehetra tamin'ny élection sy ny adversaire anao rehetra amin'ny futures élections zany foana ve ny ainantsika noho izay hoe fitsarana tsy mahaleo tena anaovana izay tiana anaovana anazy dia izay zany atao fitaovana anaovana règlement de compte politique miaratsiny raha ohatra ka hitena ity zavatra ity zao zavatra nitranga farany teo pas plus tard que cette semaine misy journaliste namoaka article amin'ny gazety izay milaza ny fananany président ny sénat ny lalàna nentsika nefany dia efa namboarina mba hiarovana ny journaliste sy ny liberté de presse, liberté d'expression izahay tsy miresaka hoe manamana sa tsy manamana le journaliste nety ve sa tsy nety namo analyse fa misy lalàna kosa ny eo milaza hoe rehefa nanao droit de réponse ny victime an'le diffamation dia recours devant
le tribunal civil sisa no azony atao izay ny lalàna maninona notsy izay ny zavatra miatra any Madagasikara apparemment que adversaire politique potentiel zany le olona hoe raikitra indray aisany polisy ny gendarme ny fitsarana andelentsika io zay zany no tenitenindreo zay leo zahay ara mitory izahay SNM zao nitory sénateur nanao dénonciation zahay amina sénateur zay nanao rébellion izy mihitsy no mitondra gros bras deux minibus eny amin'ny toerana fanaovana enquête judiciaire izany zavatra ny tsy azo atao voararan'ny lalàna tsy azonao atao mandeha manafika ohatran'izany pour réclamer quoi que ce soit fa rébellion ny anan'izany nefa no zareo fitondrana dia tsy misy na anankiray raha misy saisir tokony andeha saisir ny brigade criminelle na ny procureur zany moa any Madagasikara zany atao hoe procureur dia olona napetraky ny mpitondra eo amin'ny toerany procureur général procureur any cour suprême reny zany karazana poste politique ao anatin'ny fitsarana tsy ekena ntsony zany izay mahatonga anay amin'izao hoe un certain moment zay teny hoe rehefa tsy mety ny zavatra mitranga ao fitsarana manome mauvais exemple ho an'ny olona rehetra le izy inona nitranga tany Manakara milaza ny pénitencier zay miara-miasa fitsarana fiandenana ny voafonja hoe fa manina ny namanay no condamné 2 ans ferme au lieu de handeha hanao appel izy contre cette décision zay lasa izy migrevy na natao otage ny fitsarana ny ravay ny fitsarana nakorotana zareo nanao outrage izy amin'ny tsara zay namoakadidy tonga dia mitandroany mamo izy zany zavatra mitranga dia rehefa nandeha tany toerana moa zay mantany hoe fahina reny nahazo anareo dia ozy izy hoe izahay sahanareo nefa zahay ke manampy anareo manao ny asanareo ireo voafonjareo hoe mafy no miambina andreo fa zahay sahanareo fa maninona ozy izy ny olona ria ny hôpital reky sahanareo mpanagadrana anazy sy ny condamné anazy 2 ans ferme au moins zavatra ohatr'izany zany zavatra mitranga tonga any ampany misy maire milaza ny sénateur ihany koa milaza hoe tsy azo savory ny maire io zay nampiarana mandat d'arrêt dika ny mandat d'arrêt tompoa dia tsy antoratoraka fatany io fa convocation d'abord convoquenao indray mandeha convoquenao indroa dia arrêtenao amin'izay farany matoa zany misy mandat d'arrêt fa misy convocation tsy nitanterahana ary rehefa ohatra ny olona nandeha natanteraka an'ilay mandat d'arrêt dia atanterahana aloha iny zay anao vao mifanazava dia rehefa mitanterahana ny mandat d'arrêt dia teny hoe io ange olona élu dia raha élu dia tsy tokony samborana dia lasa prétendre zay impunité zay daholo ny olona rehetrarehetra hoe zay koa tokony mba ambony lalàna zay le hoe l'exemple vient d'en haut dikan'izay io zay no miteny hoe ok zay satria miteraka korotana tanteraka anatin'ny sain'olona fa iza no iarany lalàna ny madinika ihany ve vaventy ve ny iza no iarany lalàna ny lalàna natao an'izy dia eo izahay no miteny izay moa nisy fotoana nanao an'izay hoe 2 journées d'indignation nanaovanay grève totale ery Madagasikara tsy hoe akory te handeha anao anton'izay ho an'ny justiciable fa mba ampisehoana hoe maintenant ça s'arrête maintenant stop tout le monde fa tsy hoe te hitako vola indray zay na te izao indray zay fa tena efa trop ny izy hatramin'ny gendarme masa ny gendarme tokony dia OPJ ny OPJ dia ao ambaniny fiahiny ministère public ary misy subordination hiérarchique io raha misy zavatra tsy fanarahana tsy itovizana mifampiresaka ireo fa tsy anenina manjery hoe tena manomboka zao zay dia tsy anaraka didintsony satria izay le endrika fisehoana hoe attends état de notre droit tsika zao sa ahoana zany zavatra zany na tonga anay hoe aleo zahay interpellé ny malagasy rehefa tsy mety tsony ty zavatra anaovana ny fitsarana ity imaginenareo hoe ny pénitencier zany ange ny bras armé ny fitsarana tokony hiambina ny mpitsara contre ny voafonja dangereux izareo indray mandeha mitandrika mpitsara miaraka amin'ny basy any amin'ny bureau anao hoe zay tsy manaiky an'izany dia eo zahay zany no miteny hoe mila fitsarana maleo tena
isika mba hametrahana an'izany tany-tandalana zany fa itsika rehetrarehetra no izaka ny vokatsona ny vokadratsiny zany tany tsisy lalàna zany. Ary Madagasikara zao efa akaiky andray ny élection. Inona ny trangy eto raha ohatra ka tsy hoarahana daholo io lalàna momba ny élection io. Samy anao zay sy fantany dia samy andeha kadrao ianona sabory, ianona atao verzao, ianona atao verzao, dia rehefa tonga koa ny valim-pifidiana dia izay tiana ianona ny atao eo. Dia ny fitsarana eo anelany eo ilay manao amen. Non, zay tsy manaiky an'izany intsony mahasainjikana hoe fitsarana tsy azo atao an'izany intsony dia eo zay zany mitarika ny namanay hoe manomboka eto ndeha rentsika mba hisaina koa no mandraipaiko, manomboka eto ndeha rentsika mba hiady ampikolikoly. Ekena hoe tsisy indépendance morale zany raha ohatra ka tsisy indépendance financière fa ozy izy zay koa hoe andraso aloha mba hisy climat de sérénité économique eto amintsika mety miditra ny vola mandeha koa ny indépendance économique. Ary indrindra maninona moa zany no ny député sy ny sénateur zany manana izay place ma institution zareo zay tsisy mifampibaikobaiko io fa compte rendu no atao hoe rendre compte ery dia ny fitsarana nefa ny ataonao bras armé. Fa maninona ny fitsarana no atao an'izany nefa avy eo ny fitsarana koa no miregira les sociétés izay nikirotana noho ny tsy fanarahana lalàna avy eo. Etsy an-daniny inona ny zavatra nataonay zany manoloana an'izay zavatray. Nisy ny assemblée générale nataona eran'ny Madagasikara nangalana ny hevitry ny olona inona no ataontsika. Io zay dia nitenanao matoa zay manantona ohatran'izao dia nareo mahamalagasy anareo no anatonanay anareo mba tsy ho mpijery fotsiny anareo ary iteakana ioraka na hoe iala andeha ohatry ny olona mpijery baolina fa mahafantatra hoe inona ny enjeu ny zavatra io. Izahay ny tetiny faritany rehetrarehetra tany Madagasikara mba hangalana ny hevitry ny tsarina nataontsika manoloana an'izao zavatra mitrango izao. Ny enona zay tena miteny aminareo zay tsy tia manao grevy satria nahoana miangona ny asanay rehefa migrevy zay ary etsy an-dany izahay mbola mahazo tsiny rehefa reo olona zay justiciable manandraraha ny fitsarana izay miankina amin'ny ainy sy ny fiainany ary ny fananany no mihitsika ao amin'ny fitsarana. Mampalahelo koa zany reny vahoaka reny raha izy indray koa mbola victime nefa any Madagasikara dia zareo mihitsy ny vahoaka mihitsy no miteny hoe oka mihitsy nareo hijanona tsy hiasa rehefa mbola foana ny ataonareo fitsarana. Zany zavatra mitrangana ary mba hifin'izay zavatray dia nisy ny démarche nataonay à 2 reprises. Nanao zay sit-in d'une heure pour interpeller le président de la République qui est en même temps le président du CSM azay garant anisany indépendance de la justice zany. Tsisy valiny tompoko le izy. Minimum des choses miteny aminay izy hoe zao ary tongavinareo aty aminay na hoe mangatarynareo rendez-vous aty aminay dia horaisiko nareo amin'ny fotoana izay mampety anazy farazainga. Tsisy efa mbola zato foana zany zany teny hoe miasa malalaka ny fitsarana nefa izahay ane tsy afa miasa malalaka. Misy zavatra manery anay io fa tsy assurisy fa ny zavatra hita moa indray mandeha hoe ministre ny fitsarana à 23h36 toy izay manao conférence de presse. Inona fitsarana malalaka miasa amin'izany? Avoay garde à vue olona io tsy misy fitsarana miasa malalaka amin'izany ary zay ane zavatra hita io indraraha zay ny avocat dia karazany fotsiny endrika anankiray niseho ivelany amin'ny zavatra mitranga ao fa be dia be amanjato ny ohatr'ireny fa iny aloha ny hitatsika ary iny angamba dia naka promotion nationale mihitsy ilay izy lazaina fa affaire d'état eto fa nefa ny personnalité an'ilay olona no mahatonga an'izay sy ny fiofakofahan'ny mpitondra rehetra ny aro ny olona io mba hiarovany zareo ny tenany koa. Fa izahay manokana lazaina foana hoe nareo dia manao acharnement na dossier anankiray be dia be ny dossier isacharnevanay mihitsy mba ilazana hoe apetrao ny état de droit ampiaro ny lalàna isanandro zay mivory mikondo manao zao mba ampiarana an'izay lalàna izay. Misy ny proposition zay ataonay ilay nivo ny instance rehetrarehetra hoe mba ampiarana izany lalàna izany fa tsisy ny eno
ary na misy lerana dia lazana hoe tanonga fanjakana nga rehetra SMM reto nefa ny a dia lazaiko hoe ny SMM tompoko dia syndicat ary ny hetsika syndicat dia atao hoe le syndicalisme autrement zany hoe ny syndicat tsy voatery hitako vola ihany tsy voatery hoe ampiakaindray aloha ny ananay fa ianareo ngambany aty ivelany aty mahita hoe ny syndicat hatramin'ny chaleur atakiny hoe mafana izay nga miankina amin'ny état zany mafana izay dia mba mandraisina aloha disposition fa tsy afa-miasa zay anatin'izao fanana be izao hoe dia grève ny syndicat mitaky mandeha sur la table de négociation mihitsy mitaky an'izany hoe ataovy kosany dans des qualités, dans des conditions qualitatives amin'ny fahafahana miasa fa raha izany hoe tsisy rendement lozanay matory fotsiny ve ampiasana satria izay matin'ny hafana na izay matin'ny aretina satria famina tratry ny hafana zany moa zany dia ohatra ihany fa izay ny zavatra ataonay nefa dia ampizena zay manao politika manao fanongaram-panjakana nareo caramel opposition etc fa na izany na tsy izany izay tsy kivy izay matory fa mbola manentana izahay manentana ny ao anatinay rehetra ny tsara namanay zay hoe reto andaotsika hiady amin'ny kolokolo voalohany indrindra andaotsika hitsara araka ny raha sy misy andaotsika piatra an'io lalàna io ho an'izay tokony ampiarana anazy sa tsy ny madinika ihany mbola sarotra ny lalàna dia tena teneniko anareo zany fa satria malaza loatra fa ny fitsarana olo be kolokolo indrindra dia eo koa izay miteny hoe andao any ampianarina koa le olona izay mpanome kolokolo hoe asa misy manome tsoniko azy dia io anie fitaizana citoyenne le izy rehefa nataona tsy mandray zany dia nao koa tsy mahazo mabe dia izay le izy ary ny organe izay manentsika etsy andany misy ny contrôle sy ny répression manao an'izay fa tsika rehetra no tokony miady amin'izay kolokolo izay manaraka lalàna dia manaraka ny procédure manaraka ny règlement ary etsy andany izay ezaka hoe aleo kosa mba ameo fitaovana ny fitsarana mba hafana manome fitsarana de qualité ho an'ny Madagasikara satria izay manko mahita ny bonne gouvernance sy ohatrany vedevekely etsika atao amin'izay bonne gouvernance izay dia mani sosiala ny fitsarana no miaby amin'ny vindicte populaire dia noho izany zahay lama syndicat izay miaro ny asanay satria izay zany ny asanay izay zany ny attribution anay ao anatin'ny fitsarana izahay syndicat zany dia manao hoe eny donnez-nous les moyens moraux d'abord et les moyens matériels et financiers plus tard afin manao an'izany pour l'instant nous reto zany misy reto lalàna misy ampiaro lalànareo pour commencer oka ho adzainareo ary oka izahay tsy hoe lingelelina rehefa manao ny asanay fa izahay nanao ny tsara misy organe de contrôle avec eo anatin'ny fitsarana nataonay zany zany sensibilisation zany nataonay koa etsy andany sensibilisation ny olo-tsotra mampianatra lalàna zay isaky ny etsy inona ny dika zao inona natao garde à vue inona natao an'izao inona natao an'izao ary mbola ataonay zany miara-miasa amin'ny média zay misy any Madagasikara izay ty ivelany mampianatra izay lalàna misy betsaka ny lalàna fa saiko izay hita amin'ny actualité sy izay ilaina ireo aloha dia efa ampianarina satria izay koa no anisan'ny problème atsika tsy haiko hoe aty manahoana fa ny any Madagasikara aloha dia tsy mahalala ny zon'ny olona personne ne connaît ni ses droits ni ses devoirs dia mieritreritra izy hoe raha ohatra ka mandeha le lalàna dia hoe c'est une affaire de la justice izy tsy netritre concerné amin'izany ka rehefa tsy hainao nge ny lalàna dia ianao zany lasa mandika lalàna sans le savoir nefa nul n'est censé ignorer la loi ny raisinay ho andraikitra zany mampafantatra ny lalàna zany miaraka amin'ireo hainao manjery sy partenaire média isan-karazany etsy andaniny koa ny hoe mila ampitomboana ny compétence ny mpitsara izay mandeha teo moa zany tsara fantatrareo ihany fa nandeha nanao formation tany amin'ny centre de formation des Nations Unies amin'izao fotsiny hoe tsy ampirisana ny fitsarana dia eny arko amen non nandray andraikitra izahay dans ce sens là zay nanao montage de projet
pour lutter contre les vindictes populaires ary amin'izao fotoana izao dia izahay anisan'ny pionnier amin'izay zany tsy voalazan'ny gazety zany tsy voanabla tsy nalio dia tsy lazay zareo fa izahay anisan'ny atao hoe pionnier ngambany ao anatin'izay projet de lutte contre les vindictes populaires zay ka dia lasa incontournable ny SMM satria rehefa misy resaka vindicte populaire dia tsy maintsy atsona izahay oety ny projet nareo oety ny projet nareo oety ny projet nareo ary dia efa hanomboka anazy zahay zao ny anay zany zay mahatratra efa tarara satria izahay nanomboka décembre aneritreitra an'le izy avant même d'être élu anaotsika lutte contre les vindictes dia manao le montage ny zavatra rehetrarehetra sy ny tractation rehetra zay miatratra hoe mois de juin na juillet antsika manomboka nefa no ny antony ara teknika moa dia tsy vita zay zavatra fa na izahay mbola tarara fanomboana ny olona rehetrarehetra mbola tsy nanomboka any Madagasikara izahay zany ana vraiment une longueur d'avance sur tout le monde amin'izay resaka hoe andaotsika dia hiditra any fotony manao an'izao pour lutter contre les vindictes populaires dia izahay no anisan'ny consulter ny fonds rehetrarehetra partenaire technique et financier à Madagascar misy hoe commission de lutte nationale contre les vindictes populaires vao nitsanga anio amin'ny 28 juin ny deuxième réunion izy izay teny hoe zay aloha miaraka aminareo fa zay ngamba nefa hanomboka dia melokoa na dia zany zany anisan'ny zavatra ataonay amin'izay le lazay hoe inona atraizany porté etsy andany zay sady manao ihany zay zay action eritreretinay hoe tokony iservir an'izay indépendance ametrahanay hitany contribution anay hitany responsabilité raisinay etsy andany koa ny texte zay mamehy anay dia ho ataonay zay anizvanany de manière misy ny sanction le bâton et la carotte zany moa filazanazy ao anatiny valiko kely fantaninana kiray napetraky ny tsy voalaza moa ny anaranao to oui tahina aza tany hoe nareo hoe tsy mataotro lasa corporatisme ny ataonareo ohatra ka asorona daholo ny olona tsy ao anaty tsy magistrat anatin'ny CSM tsy ny olona tsy magistrat koa raha ny tianay ho asorona fa ny membre ny exécutif ao anatin'ny CSM aminay zany tsisy idirany vitsika ny pétrole tsisy idirany exécutif any anatin'ny judiciaire dikan'izay zany dia zay membre ny exécutif sy membre de droit marobe zay lazaina hoe anakivalo zareo reo nefa ny etsy andany membre élu ngamba ny 7 moa izy no en face dia le membre de droit zay tsy élu indray no présider ao anatiny dia nefa na tiana na tsy tiana zany président zany manana valeur hiérarchique morale foana na tiana na tsy tiana mietritra foana président mananao zao maiky hoe filohan'ny république ny président dia ministre ny vice-président ho sisy ministre hoe ko dia amelina ho sisy ny ambony dia zay tena zay zao angataka koa ny réforme anao sy membre syndicat ary zay dia tena rehefa tsy mifanaraka amin'ny intérêt ny corps non ary zay tena tonga dia tena non io fa sao dia hoe zay zany ny zavatra anisany ataonay tsy corporatisme sy faraky ny tenena hoe inona ny logique ary le corporatisme hitanareo na tiana na tsy tiana syndicat miaro corps anankiray ce n'est pas corporatisme dika le corporatisme hoe miaro corps anjamba na manamary na mananadi non tsy zay ny ataonay fa miaro zay intérêt professionnel intérêt moral et intérêt personnel des membres satria misy ny zany misy ny sakana sy ny tonina mazana ona dia carrière dia ina koa moa zavatra mitranga asa raha herinareo tamin'ny heritaona mandeha moko 2-3 fois par an zany mandeha codisy normal dia misy ohatrany hoe audience de codisy mihitsy pendant une semaine ou 10 jours marobe magistrat zay miakatra codisy ary tamin'ny fotoana teo dia izahay SMM tamin'izany moa tena mbola secrétaire général ny SMM dia miaro an'ireo mpitsara reo fa misy mpitsara tena hoe zany atao hoe indéfendable dia zany moa tena tamin'ny président hoe zany koa tena mialatsiny fa tsy aro anazy fa leo to dia mirekerina hoe akina faindreny codisy ny raharaha satria indéfendable le mpitsara zany ny zavatra mitranga ao ary zany mihitsy mitondranay ny hoe
izay milazana iletsana nakizao hoe oreto andaontsika mba hanao an'izao andaontsika mba hanao an'izao andaontsika mba hanao an'izao alohany andana kodisy satria rehefa tonga eny kodisy dia mialatsiny fa ny asamama tsy hiaro anareo any kodisy fa dia efa tonga dia eo zay ana sisy teo avadia akina fandray kodisy ny raha dika zay zay alovanareo anazy eo ampiaro aminazy ny sanction satria misy échelle de sanction ame koa madame VP ny fitenenana momba le resaka tany teo azafady amanina anazy angamba